izay niarany farany izao tontolo izao, izany no dindinika maranantsika ny herinandrontsika anasaka anao am-pitiavana indray. Ampivaliana mandrakariva ary mpiara-midinika namana no anolorako anao ny firarian-tsoa sy ny arahaba amin'izao Zoma maraina izao. Mandeha tokoa ny fotoana, mandeha ny ora kanefa na izany na tsy izany aza dia misaotr'Andriamanitra tsika famolomeny fotoana mba hahafahantsika miaraka mandinika kely ny ten'Andriamanitra. Iaraka hivavaka isika tokoa. Ray be fitiavana ny an-danitra misaotranao izahay, noho ny fitiavanao anay tsirairay avy ka afaka tonga eto Ilay izahay miaraka mandinika ny teninao. Irinay mandrakariva ny fanatrehanao. Irinay mihitsy ny fanadiovanao anay satria ny fahotan'ny no hevitra mampisaraka anay aminao tsy ahitana entavanao. Ko matoko izay Andriamanitra fa esorinao izany hevitra mampisaraka anay aminao izany ka mba ho diovinao izahay. Katakanao ihany koa nefa izay ny fanena masina kosa ampitoeranao temponay azonay mahatakatra sy mahalala ny tianao ambara amin'ny lalan'ny teninao. Dia mitahizo ampiara-midinika amiko izao, naran'i Jesosy. Amen. Izay niarany farany izao tontolo izao. Ny andininy izay niverimberina teo amin'ny masosika tao amin'ny écran dia nivolazo amin'ny Korintianina voalohany toko 10 ka ny andininy fa 2:10 manao hoe ary izany dia nanjo azy mba ho anatra sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay niarany farany izao tontolo izao. Dia hoy ny avatro Paoly, koa izay manao azy fa efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandraho lavo. Nandritra ny herinandro dia nijery ny tantaran'i Sodoma sy Gomora isika izay mifono anatra ho ahy sy ho anao. Androany dia faranantsika ny dindinika ny fanaovana. Alao fisary an-tsaina hoe mijoro eo anoloan'ny fitsarana ianao. Zay ny dindikan'ny fanaovantsika ao maty. Miaraka amin'ny tsy ambaratelonao. Zay na marana ny resaka omaly. Dia voaseho daholo eo natrehan'Andriamanitra masina ny mombanao izay voasoratra amin'ny boky eo. Inona ny fanantenanao eo amin'ny fotoana io? Inona ny fanantenana ho anao? Indray mandeha ny mpamin'ny Josy ampisorona be dia nijoro teo anatrehan'i Jehova. Zao ny voalaza amin'ny bokin'i Zakaria toko 7 ka ny andininy 1 hoy izy hoe ary dia naseho ny hafa iny Josy ampisorona be nitsangana teo anatrehan'ilay anjelin'i Jehova. Eritrereto hoe Josy ampisorona be no mijoro eo kanefa izy koa no akaikiny eo ary Satana nitsangana teo ankavanany hiampanga azy. Ary hoy Jehova tamin'i Satana, ananatra anao ane Jehova ry Satana. Eny Jehova izay nifidy an'i Jerosalema ane, ananatra anao, tsy forohana nosariana tamin'ny afo fa ity. Ary Josoa nitafy lamba fitafiana maloto ary nitsangana teo anoloan'ilay anjely. Dia namaly Jehova ka nilaza tamin'izay nitsangana teo anoloany hoe esory aminy ny fitafiana maloto ary koa izy taminy indro efa niesoriko ny eloko ao ary ampiakanjoko akanjo fiangona ianao. Zany ny mahafinaritra amin'Andriamanitra. Indro Josoa mpisorona be tsy afaka niaro ny tenany na dia mpisorona be aza. Tsy afaka niaro ny vahoakany Israely teo anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra. Voalaza teo fa nitafy lamba maloto izay tandindon'ny fahotan'ny vahoakan'Andriamanitra Josoa. Niaiky ny helony izy nanambarany fibebahana sy fanetren-tena. Zany no nijoroany teo anoloany amin'ny akanjo maloto tsy nanakambara fa niondrika nankataka famelan-keloka. Nanankina izany toe zavatra izany tan'ilay mpanavitra mpamela heloka izy sady nangataka tamin'mpinoana ny herin'ny fikasan'Andriamanitra. Ny fanantenako, ny fanantenanao izay hiaran'ny fiafaran'izao tontolo izao raha mijoro alohan'ny fitsarana Jesosy rery ihany.
ireo fiampangana nataon'ny Satana tamin'ty mpisorona be ty mantsy dia tsy hoe fankalan'ny fahotana akory fa tena fankalany an' Jesosy. Izany no antony. Kanefa kosa ny mahafinaritra ho foanan'i Jesosy amin'ny alalan'ny planin'ny famonjena Satana. Ho foanan'i Jesosy izany. Re mpiara-midinika namana androany dia ilaza aminao aho fa tsy azonao atao ny ahatohitra ny fiampangana ataon'ilay fahavalo amin'ny alalan'ny herin'ny tenanao. Fa mila miaiky ny fahotako sy ny fahotanao anetren'Andriamanitra ianao. Manaiky an' Jesosy ho mpisolo vava antsika satria Jesosy no miady amin'ny fomba mahomby. Izy no miaro antsika tsiraray avy. Ary noho ny fanatitra nataony teo Kalvari no ahafahantsika mahazo antoka ny fandresena omena antsika tsiraray avy. Koa raha mijoro no ny fitsarana ianao miaraka amin'ny tsy ambaratelom-piainanao, miaraka amin'ny fitondranao ny akanjo maloto ny fiainanao, tsy misy n'inona azonao antenaina afa-tsy Jesosy noho ny fanatitra izay nataon'ireo. Ka tiako ahafaly ianao fa mbola eo Jesosy, mbola eo Jesosy, mbola te hiaraka aminao Jesosy, mbola te hamonjy anao Jesosy, mbola te hitantana ny fiainanao Jesosy. Ikeo izy androany ka raha mamarana ny herinandrontsika isika androany dia tahaka ny nataony tamin'ilay mpisorona be dia izao ny voalazany hoe esory aminy ny fitafiana maloto. Irikany keo Andriamanitra anaisotra ny fitafiana malotoko, anaisotra ny fitafiana malotonao ary hosoloa ny akanjo fiaingona izany rehetrarehetra izany. Mafaly tsisy herin'ny tenanao zany, tsisy andraikitrao zany, fa asan'Andriamanitra satria tiany ianao ary tiany vonjena ianao. Ny tompony omba antsika tsiraray avy, ampahery anao hitantana ny fiainanao, hivavaka arsika ankehitriny. Raha io misaotra anao zahay noho ny amin'ny teninao izay mampahiry anay, fa na dia mitsangana hiampanganay mandrakariva aza Satana, ianao kosa Andriamanitra vonona anaisotra ny fahotanay ary ampiakanjo anay ilay akanjo fiaingona. Tahaka ny ampiakanjona anjoso ampisorona be no ampiakanjona ihany koa ny akanjom-pamarinanao aminay tsiraray avy. Iriko ary izahay rehetrarehetra mpiara-mandinika rehetra na iza naiza toerana misy anay dia ampy ho anay ny akanjom-pamarinanao. Dia tantano ny fiainanay, tantano izay momba ny tsiraray avy, ny fianarana, ny asa aman-draharaha, ny fivelomana, ny tokantrano, ny rehetrarehetra izay mahakasika anay Andriamanitra dia apetraka eo am-pelantananao izany. Amin'ara Kristy nangatana ny vavaka. Amen.